mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana revana no iara-banantsika menakavy tratra ity alarobia fa 7 volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny malakitoko fahatelo. Malakitoko fahatelo andiny 7 ka hatramin'ny 4. Malakitoko fahatelo andiny 7 ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ny teninareo dia mahery mamely aho Jehova, nefa hoy ianareo, inona no resaka nentina namely anao tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehan'i Jehova tompony maro. Ary ankehitriny isika dia midera ny priare hoe sambatra, eny voaorona tsara izay nanao ratsy sady efa nakafanahin'Andriamanitra izy nefa afa nandositra ihany. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova niaino ka nandray izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay hotendreko ho Jehova tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanona ny lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fito ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fantana fandoroana izy, ary ny priare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehova tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao an-tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby fa. Ary ho hitsahinareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay hotendreko ho Jehova tompony maro. Tsarovinareo ny lalàn'i Mosesy mpanompoko izay nandidiko azy tao Horeba, sy amin'ny Israely rehetra dia nididy sy nifitsipika. Indry izaho aniraka ny liam-paminany ho aminareo, dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova izay lehibe sady matahotra, ary izy apody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray, fandraho avy aho hameliny tany amin'ny fandringanana. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako ny andininy fa 20 no entina mampahery anao amin'ity mofinaina ity. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Tsy dia tena voambolana mahazatra loatra ny testamenta taloha ny teny hoe masoandro ny fahamarinana. Raha toa ka jerena ilay voambolana ampiasain'ny Malaky dia ny hoe masoandro ny rariny, masoandro aradrariny. Tsy tena ilay tsy hoe fahamarinana amin'ny lafiny lalàna loatra resahana eto, tsy hoe dia ka hoe ny teny Hebreo, dia ilay milaza hoe fahamarinana miaraka amin'ny famindram-po, fahamarinana miaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny, izay lay tenin'ny Malaky eto manao hoe ho an'izay rehetra matahotra an'Andriamanitra dia hiposaka ilay masoandro izany rariny, masoandro ny fahalemem-panahin'Andriamanitra, masoandro ny famindram-pon'Andriamanitra. Fa toa ka mamerina mijery kely isika mba hampazava izany afatra momba ny masoandro ny fahamarinana izany, raha ohatra ka mamerina mijery kely isika ny
tontolo na ny zavanitranga sy nisy nandidina ny faminaniny malakipa aminany iny de azaratsara kokoa amitsika ny hoe masoandro ny fahamarinana zay tian'ny tompo hoety mampahery ny reo zay marina sy natahotra an'Andriamanitra tamin'ny androny malakipa aminany. Ny zavatra nitranga de rehefa babo 70 taona tany Babilôna ny fanjakana atsimo ny Joda zany de nihevitra mihitsy Andriamanitra fa hiovy izy reo saingy tsy niovy izy, tsy nanovana inona na inona tamin'ny fanjakana Joda ny kapoka ny vaivay nahazo azy nandritry ny 70 taona nitohy ihany ilay fahalovana 100 taona monja ao aorianan'ny fiverenana avy any amin'ny fahababoana de efa niverina indray ny fahalovana teo amin'ny lafiny moral ohatra hoe tsy nanjaka ny fitondrantena tsy mendrika itsika tsara ny malakitoko faharoa ny hoe malakitoko faharoa 510 tandremo ny fanahinareo areo ka tsisy mitaka ny vadiny fahatany rano fa alako ny soram-bady ho Jehovah Andriamanitry ny Israely. Zany hoe tamin'ny andro fahalovana tamin'ny andro fotoanany tamin'ny androny malakipa aminany de be dehibe reo olona zay nanary ny tokantranony nanimba ny tokantranony nandao ny vadiny satria tsy niteraky izy de mapakatra vehivavy hafa natahaka izany ny lehilahy ny akamaroan'ny lehilahy hitatsika amin'ny 10 ohatra 10 manomboka hoe nahoana ho ianareo nahoana satria Jehova ny vavolombelona ny aminao sy ny vadiny fahatany ranao zay ny fitahanao dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy moa tsy nisy anankiray nanao ihany fa nefa mbola nanam-panahy fa inona no andrefa ny tadiavin'ilay anankiray taranaka araka an'Andriamanitra. Zany hoe misy zany olona miteny za tiana taranaka de sarany ny vadiny de ariny ny vadiny de nefa miteny hoe taranaka satria Andriamanitra taranaka amin'ny ananan'Andriamanitra nefa ny vadiny no ariny de fitondrantena ara-moraly tsy mendrika tahaka izany no nitranga be dehibe tamin'ny andron'ny malakipa aminany ohatra fotsiny indraisitsika io ny hoe lay fahavoazan'ny fiarahamonina fahalovana izay nanomboka teo amin'ny fanambadiana ohatra be dehibe ny olana tsy miraharaha tokantrano tsy miraharaha n'ilay fanekena momba ny fanambadiana io teneniny 10 manao hoe vadiny fahatanjorana izay nanaovanao fanekena vita fanekena taminao de narinao satria tsy niteraka na itsahinao satria tsy niteraka de lasa ianao mitady olona hafa indray malakipa aminany nefa ianao miteny hoe taranaka avy amin'Andriamanitra ny tadiavina fahalovana tahaka izany no nitranga tsy vitan'izany ihany tsy teo amin'ny lafiny moral ihany le fahalovana fa teo amin'ny tsy fahamarinana ihany koa teo amin'ny lafiny tsy fahamarinana ara-piarahamonina mbola nisy ny fahalovana ny kolikoly mbola nanjaka ihany tamin'ny andron'ny malakipa aminany zay efa nahatezitra an'Andriamanitra ka nahatonga ny fanjakana atsimo sy ny fanjakana avara mihitsy tamin'ny andron'ny Amosa nahatonga an'Andriamanitra namely ireo fireneny ireo ho babo satria nanjaka loatra ny kolikoly ny tsy fahamarinana raha toe-karena na tsy fahamarinana koa atao amin'ny fanompoan'Andriamanitra mbola nitohy ihany taorinany fahababoana hitatsika amin'ny 10 malakitoko voalohany 19 sy ny 17 marimarina kokoa latabatry Jehova de latabatra fanimbazimba zay no lazay malakipa ma simbazimbainareo ny latabatr'Andriamanitra entinareo vonoina atao fanatitra ny fanatitra ratsy ny mandringa ny marary sy ny sisa rehetra zany hoe na ny fanompoan'Andriamanitra raha tsy lavraraka ny tokony ho izy dia izany zany lay tontolo nitranga tamin'ny andro malakipa aminany tsy mbola sitrana lay fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny Joda na de efa babo 70 taona ary tsy nanitsy loatra ny fifandraisan'ny olona samy olona ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olona tsy nanitsy loatra ilay nateo aza lay fahababoana de mbola niverina ny toy miandarana ihany lay faharatsiny efa zay efa latsapaka dia nisy kosa nefa ny olona zay tao anatiny zany
fiarahamonina feno fahalovana zany dia misy vitsiany no nitoetra tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia eto Malakipa aminany de manao antso avo manao ho anareo zay matahotra an'Andriamanitra, ho anareo zay matahotra an'Andriamanitra de matoky fa hiposaka aminareo ny masoandron'ny fahamarinana, hiposaka aminareo ny masoandron'ny fahamarinana. Raha toa ka jerena raha vaoko malala hoe iza moa no ataontsika hoe sokajin'olona na inona ny toetra andrasan'Andriamanitra amin'ny sokajin'olona zay ambarany hoe hiposahan'ny masoandron'ny fahamarinana, dia reto sokajin'olona telo ireto zay tondrona hoe matahotra an'Andriamanitra ka miandry ny fiposahan'ilay masoandron'ilay rariny. Raha miteny eto Andriamanitra nefa miteny hoe masoandron'ny fahamarinana eto de milaza hoe zavatra famindram-po tsika teo, milaza milaza fitahina manokana, dia milaza koa ny mason'Andriamanitra be indrafo, mason'Andriamanitra mitsara marina araka ny fijerin'Andriamanitra fa tsy mitsara araka ny fijerin'olombelona loatra, zay hoe masoandron'ny fahamarinana eto. Dia reto sokajin'olona reto no everiny ny antefan'ilay teny hoe matahotra an'Andriamanitra. Voalohany indrindra de ireo renim-pianakaviana, ireo vehivavy zay volazantsika teo miara-ny tsindry azo lena teo anivon'ny tokantrano noho ny toe-javatra maro isan-karazany zay miainana. Ny Malakiany dia isan'ny sarotiny amin'ny antsoina hoe fahamarinana ara-tokantrano. Ity andin-tsotra masina zay matetika hitantsika ao Malakia 2:10 manao hoe tandremo ny fanahinareo aoka tsisy mitaka ny vadiny fahatany rano fa alako ny fisoram-bady Jehovah-Andriamanitra ny Israely. Dia matetika moa fa vakina mihitsy isaky ny misy fanamasinana fanambadiana dia teny vakina izy ty rehefa manorina, rehefa tonga ny fanorenana ny fanambadiana kristianina ao am-piangonana dia misy ny vakina ny bokin'ny Genesisy am'le teny hoe fanorenana ny fanambadiana zany, dia vakina ny Genesisy 2:2 de vakina ity bokin'ny Malakia 2:2 manao hoe tandreminareo aoka tsisy mitaka ny vadiny fahatany rano, zany teny hoentin'ny kristianina protestanta, kristianina FJKM, hoentin'ny kristianina manorina ny tokantrano ity teny Malakipa aminany ity hoe tandreminareo aoka tsisy mitaka ny vadiny fahatany rano fa tsy akasitrahan'Andriamanitra, halan'Andriamanitra ny fisaoram-bady. Zany hoe ny olona zay iantefan'ilay teny hoe ianao zay pisahan'ny masoandron'ny fahamarinana, ianao zay miandry ny masoandron'ny famindram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra, ianao zay tondrona hoe matahotra an'Andriamanitra, dia ireo olona zay mbola miazona ny tokantranony ao anatin'ny fangiry firiana, ireo zay mbola manaiky hiazona ny fanekeny ao anatin'ny tokantrano na de efa mandalo zavatsarotrara. Zao arantsika zao mantsy isany ataontsika hoe simba be ny tokantrano, simba be zany ny fifandraisan'ny mpivady, fifandraisan'ny mpianakavy. Raha misy zavatra somban'ny mondialisation, somban'ny toe-tsaina ataontsika hoe ny post-modernité, dia ny foyer na ny tokantrano. Dia misy olona maro renim-pianakaviana, zao ndray koa misy renim-pianakaviana, misy ankizy izay miaritra mijaly ao anatin'ny tokantrano, mijaly nolay fanekena manao hoe za hiazona ny tokantranoko, za hijanona ato amin'ny tokantranoko na inona satria nanao fanekena tato anatin'ny tokantrano ty. Zany hoe reny lay olona zay hiposaka aminy amin'ny fotoana izay sitrapon'Andriamanitra ny masoandron'ny famindram-po, ny masoandron'ny fahamarinana. Satria tamin'ny andro Malakipa aminany de misy ny olona mandao ny vadiny, manitsakitsaka ny vadiny, mampakatra olon-kafa satria tsy niteraka, no ny antony zay ndrandray aza le antony de hamarinina mihitsy amin'ny soratra masina. Zay matezitra Malakipa aminany eto manao hoe hamarinareo amin'ny soratra masina ny
toetra tsy mendrika ataonareo, ilaozanareo ny vadinareo de lasa ianareo mitady taranaka satria hoe Andriamanitra mila taranaka dia hamarinareo amy soatra masina ny toetra tsy mendrika ataonareo ary de mbola za mandrakariva ankehitriny azo atao misaraka amin'ny vady satria tsy miteraka izy de azo atao mampakatra hafa ary efa nanafarany Mosesy mihitsy ndre maka ao amin'ny matitoko 5 nanontany an' Jesoa ny amin'ny fisaoram-bady tamin'ny fisaoram-bady mihitsy ny fariseso ny mpanara-talàna manao hoe hono a Jesoa, azony lehilahy atao ve ny misaotra amy vadiny am'izay tiany hiampangana azy dia satria Mosesy dia namela ny olona hisao-bady. Mazava tokoa aloha ao amin'ny bokin'ny Deutéronome tena mazava mihitsy fa Mosesy dia nanomela ny lehilahy hisao-bady. Azo natao zany tamin'ny andro Mosesy fa izay fandrika nataon'ny fariseso ny mpanora-talàna an' Jesoa de ny hoe ianao miteny momba ny fanambadiana kanefa nge Mosesy tena nanome lalana mihitsy de atsika eo amin'ny bokin'ny Deutéronome hoe nanome lalana mihitsy ny lehilahy hisaotra ny vadiny dia namaly fanontaniana mazava Jesoa namaly Jesoa moa tsy nanana olana mihitsy amy fametrahana fanontaniana tahak'ireny de namaly Jesoa. Ny Jesoa moa ndraisiny de ozy manao hoe ny Genesis toko 1 manao hoe tsy tokony hisao-bady ny olona, tsy tokony hisy fisaoram-bady, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fisaoram-bady na inona antony. Zay nampiasain' Jesoa raha ny hevitry Jesoa de zao manao hoe tsisy antony anamarinana mihitsy ny fisaoram-bady na inona antony. Genesis toko 1:7 Jesoa manao hoe nahary lahy sy vavy Andriamanitra nahariny azy de nataony vatana iray ihany izy ka zay nampiraisin'Andriamanitra dia tsy azo sarahana tsony. Efa tonga vatana anankiray izy dia ataony ahoana no ampisaraka vatana anankiray, hoe tapahana ny lohany anankiray de misaraka ery ny lohany de misaraka ery ny vatany, tsy mety tsony zany satria efa vatana anankiray efa nampiraisiny izy noho zany de zao Jesoa tsy azo atao tsony, tsy azo atao, tsy misy antony tokony anamarinana ny fisaraham-bady na inona ny antony. Dia nanazava ny bokin'ny nanazava ireo mpanora-talàna manao hoe karaha izany ary ka inona ny antony hitenenan'ny Mosesy, inona ny antony nanomezan'ny Mosesy alalana ny olona hisao-bady. Deutéronome toko 4:21 dia toy izao le Deutéronome toko 4:21 raha misy lehilahy maka vady ka mampakatra azy ary tsy tiany tsony raha vehivavy noho ny ahitany faharitoana teo aminy de aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady ho andra vehivavy izy ary hanoditra izany eo an-tanany ka hampiala azy ao an-tranony. Zany hoe tamin'ny bokin'ny Deutéronome de zao raha misy olona testamenta taloha zany io raha hitan-dra lehilahy fa nisy loto zany hoe nisy zavatra tsy nety nataondra vehivavy, nisy zavatra antony ara-pitondratena, antony ara-pitsangajangana zany dia azony ekena ny fisaoram-bady. Hoy Mosesy ny bokin'ny Deutéronome ny antony nanomezan'ny Mosesy ilay taratasy fisaoram-bady anefa de zao ny antony nanomezany lalana azy de zao tena izy manao hoe noho ny ahitany faharitoana eo aminy de aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady izy. Le fanontaniana napetraky ny fariseho eto de manao hoe mahazo misaotra ny lehilahy va ny vadiny am'izay rehetra entiny hiampangana azy na inona. Zany hoe na inona tamin'ny andron'i Jesoa dia na antony lafa fahalotom-pitondrateny io na de atao hoe tsy fahaiza mahandro fotsiny azy io na dia ampisarahan'ny olona amin'ny vadiny. Tamin'ny andron'i Jesoa zany de zao dia manakaiky ny andro malaky mpaminany keo zay efa laza eto koa dia na inona antony motifa honareo de zao ampisarahana mpanambady zavatra tsisy heviny ary. I Mosesy de zao Mosesy manao hoe raha ohatra ka misy fahalotom-pitondratena zay dia nekeny Mosesy ho antony nanomezana taratasy fisaoram-bady. Fa tamin'ny andron'ny fiarahamonina nisy andry Jesoa
fotoana nahaveloman'i Jesosy zany tety an-tany dia tena antony tsisy heviny mihitsy, tsy hoe voatery hoe nanota le lehilahy na le vehivavy, tsy voatery hoe nisy fa misy antony tsisy heviny fa na inona antony de zao de ampy rehefa te hisaraka ny olona de hisaraka, rehefa te hanary tokantrano de hanary tokantrano. De zay tamin'ny andron'i Jesoa natonga ny fariseaux ny teny hoe azo atao zany ve zany Jesoa no misôbady amin'ny antony rehetra zay tiany ilazana fotsiny. Teo Jesoa manao hoe tsisy an'izany, fa tsy misy antony azo isarahana na antony inona tsy misy azo anamarinana ny fisaoram-bady na dia ny fitsangatsangana azy, dia tsy azo ekeny zany Jesoa fa ny antony nanomezany Mosesy fotsiny ilay taratasy fisaoram-bady de tsy famporosihina ny olona hiala amy tokantrano akory, tsy zay mihitsy ny dikany hoe taratasy fisaoram-bady nomeny Mosesy, tsy famporosihina ny olona isaobady, tsy zay loatra fa fiarovana n'lay olona avy ny saorana. Tamin'ny andron'ny Mosesy mantsy rehefa isaorana ny vehivavy, isaorany vadiny zany, satria fiarahamonina hoentin-dehilahy ny fiarahamonina jiosy, dia izay lehilahy izay vehivavy isaorany vadiny de sady tsy mandova, satria ny lova de manaraka ny lehilahy, sady tsy mandova no tsy manana fehividy, tsy manana inona intsony izy fa roahana miala amy tokantrano fotsiny izy, tsy afaka miverina any an-dray aman-dreniny izy, ary tsy afaka mijanona ao tokantrano intsony koa izy, tsy manaraka azy ny zanany satria mijanona ao amy lehilahy ny zaza zany de mijanona ao amina lehilahy, zay ny lalàna jiosy. Ny vehivavy misobaty koa tsy miverina any an-dray aman-dreniny fa enatra ho an'ny ray aman-dreniny, dia omena taratasy fisaoram-bady izy mba ahafahany mangataka, ahafahany mivezivezy eny amin'ny fiarahamonina, ahafahany koa misy antony, ahafaha mbola manambady indray, satria azo natao zany tamin'ny andron'ny Mosesy, dia soratana ao anatin'iny hoe antony ohatran'izao le izy. Noho zany dia ny antony taratasy fisaoram-bady mba fiarovana an'le vehivavy tsy ho tonga mpijangajanga ho tonga mpivarotena sanatria, satria zay ihany rehefa isaorany vady ny lehilahy tamin'ny andron'ny Deutéronomie de na izy tonga mpivarotena sanatria na izy tonga mpangataka, reo antony anankiroa reo ihany ny efarany, na izy mpivarotena na izy tonga mpangataka. De zao mba hiarovany Mosesy an'izay de zao mandreo mba tsy hahatonga azy ho tonga mpivarotena sanatria dia aleo izy farafaratsy ny tonga mpangataka, tonga hiantrana dia mena taratasy izy. Noho zany de zao le anton'ilay taratasy tsy famporosihana fa fiarovana lay fiarahamonina lay izy, fiarovana le maha olombelona zay fotsiny ihany, fa lay olombelona zay nandray an'ilay taratasy rehefa aveo zany hoe ny jiosy de lasa nieritreritra fe nahazo atao kay mizobato misy taratasy omena, tsy lay taratasy mihitsy ny dikan'inina fa fiarovana fotsiny. Ary dia io le teniny Malaky manao hoe ho anareo zay matahotra an'Andriamanitra, de zao ireo renim-pianakaviana tamin'ny andron'ny Malaky mitondra ny mafy ao anatin'ny tokantrano. Ny soratra masina zany de zao manazava fa tsy misy antony tokony hisarahana mpanambady na inona na de fitsangatsangana aza ohatra hoe misy anankiray sanatria lavitra anatina filitondra-tena ohatra ny lana ny vavy, de zao raha tena ny baiboly ny jerena manontolo io tenenin'ny Jesoa io hoe mifoto-kevitry ny baiboly de zao tsy misy tokony antony azo anamarihana fisaraha-mpanambadiana na antony inona raha toka tena jerena ny baiboly, saingy noho ny maha olombelona moa zay no antony nanomezan'ny Mosesy ilay Deutéronomie 4:20 no ho fiarovana lay maha olombelona, ho fiarovana lay fiarahamonina, zay no natonga an'io. Fa raha tena jerena le Jesoa manao hoe ka efa vatana iray anke, any hoe miteraka faharatrana foana ny fisarahana. De misy renim-pianakaviana tamin'ny andro Malaky mpaminany, misy vady mijaly arak'izany de ampahirezany Malaky izy hoe ho an'izay miaritra ao anatin'ny tokantrano, ho an'ireo zay rehetra miaritra noho ny amin'ny fanekena dia tsy maintsy mbola ho avy ny famirapiratana. Niza zany miaritra mitondra fahoriana noho ny tahotra an'Andriamanitra, noho ny fiarovana ny voady natao tao anatrehan'Andriamanitra, voady ao anatin'ny tokantrano resahana eto, fa mety voady hafa koa hoe misy voady ataonao amin'ny andraikitrao de mitondra ny mafy ianao, de miaritra ianao zany hoe za tsy mampaninona hafa de satria efa nanaiky Andriamanitra, satria efa nivoady Andriamanitra de zakaiko zay zavatra rehetra aterak'izay voady zay, ny fanenjena, ny fankahalana
ny tsy fisina ny anoanana satria miazona zay ano ianao dia eto Malakipa aminany mampahery ireny olona ireny hoe tsy maintsy mbola ho avy ny masoandron'ny famirapiratana, tsy maintsy mbola hisokatra io masoandrony rariny io ary io todika amitsika malagasy itsika mandalo fahasahiranana raha ohatra ka matoky isika ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy maintsy mbola hisokatra io tenin'Andriamanitra io ny masoandro ny fahamarinana ndray andro any fa mahatoky zay isika satria marina ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa sady farany izay iantefany ty hafatra ity teo anatin'ny tokantrano hoy isika teo, fa ny faharoa lehibe koa de zao ny tsy ny renim-pianakaviana ihany fa ny zanaka sy ny ray aman-dreny koa, ny ray sy ny zanaka. Hitantsika ny andinin'ny farany am'ilay boky Malakipa aminany teo mazava ny tenin'ny Malaky manao hoe tsy maintsy mbola ho avy ny iraka izay aniraka ny Elia ozy izay ampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray. Tsy hoe lay renim-pianakaviana ihany izay mitondra fangiry firiana noho ny zava ao anatin'ny tokantrano fa misy koa ny zanaka sy ny raim-pianakaviana mitondra fangiry firiana ao anatin'ny tokantrano amin'ny fiainana isan'andro. Misy olana ndraindray misy disatisa, misy raim-pianakaviana mitondra ny mafy ao anatin'ny tokantrano amin'ny famelomana ny ankohonana amin'ny fitadiavana zay mety mahasambatra ny ankohona satria eo antsoroky ny raim-pianakaviana tamin'ny andron'ny Malaky ny famelomana ny ankohonana ny fikarakarana azy reny. De rehefa misy ny fahantrana, misy ny tsiralo anatin'ny fiarahamonina de mandrakariva ny kizy ny raim-pianakaviana isa mitondra ny mafy satria eo antsoro ny famelomana ny taranana. Dia ho an'ireny olona, ho an'ireny raim-pianakaviana, ho an'ireny zanaka izay miaritra ny mafy noho ny etraketraky ny fiarahamonina reny any de manao antso avy Malakipa aminany hoe matoky mijoroa amin'ny fitiavana, mijoroa amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, mijoroa amin'ny fahatokina sy ny fahatahoan'Andriamanitra na inona lalovana fa izao tsy maintsy mbola ho avy ny masoandro ny fahamarinana, tsy maintsy mbola ho avy ny masoandro ny famindrampo, tsy maintsy mbola ho avy ny masoandro ny fijeren'Andriamanitra ka hiposaka indray amitsika. Raha fitinina zany de zao, iza lay hoe amindran'Andriamanitra fo, iza lay hoe matahotra an'Andriamanitra dia ireo tokantrano zay manaiky hiazona ny voady, ireo tokantrano zay manaiky hiazona ny ho mahatoky am'izay voady sy izay andraikitra ny ekena teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia hamerina amin'ny laon'ny ray ny tokantrano izay matahotra an'Andriamanitra. Matahotra an'Andriamanitra, Andriamanitra dia manaiky hiazona ny fitahiny am'izay tokantrano na raim-pianakaviana na renim-pianakaviana io na zanaka io. Andriamanitra dia manaiky hamerina amposaka ny fitiavany sy ny famindrampony amin'ny tokantrano tsirairay zay miaritra fahoriana sy ny fangirifirina noho ny fahatahoran'Andriamanitra. Ny tompony ampainantsika ny afaka malala roa marin'ny tompo amitsika ny teny manao hoe hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Engany amposahan'Andriamanitra amin'isa tokantrano ny masoandro ny fahamarinan'Andriamanitra, ny famindrampon'Andriamanitra ary dia ahitany rariny io mason'Andriamanitra isika, ahitany fitiavan'Andriamanitra isika na inona lalovantsika de matoky isika. Fa lay Jesosy Kristy eto am'izay maty teo amin'ny hazo fijaliana de hitoetra amin'ny tokantrano tsirairay avy. Fa Jesosy lay tena masoandro ny fahamarinana araka ny hiratsika fa 7:10 manao hoe ry Jesosy masoandronay. Engany ho masoandro ny fiainan'ny kristianina tsirairay, ny tokantrano tsirairay Jesosy. Ivavaky sika. Tompo mitsoranao zay fa ianao de Andriamanitra fahazavana mazava, manaisotra ny aizin'ny fahotana, mandroaka ny aizin'ny fakalana, ny fisaraham-bazana, ny fitiavan-tena satria masoandro ny fitiavana sy ny famindrampo ianao. Ianao Jesosy no masoandro manazava ny tokantrano tsirairay ary mitondra hafanana amin'ny tokantrano tsirairay sy ny fifandraisan'ny mpiarabelona sy indrindra koa aza ny fianakaviana tsirairay. De mivavaky zay Tompo, atao vita ny tokantrano ny masoandro ny fahamarinanao, ny masoandro ny famindramponao, ny
masoandro ny rariny sy nyhitsiny oka ny tokantrano tsirairay ho tojo hahita izany masoandro ny famindram-ponao zany ka na inona zay iainana isan'andro de atsiaro fa Andriamanitra tsy manary zay rehetra matoky sy miazona ny fanekena sy ny fahatahorana anao ianao de mivavaky zay ho an'ireny mpianakaviana ao reo mitondra fangiry firiana noho ny fitrangan-javatra maro anivon'ny tokantrano mivavaka ho an'ireny mpianakaviana zay mitondra zioga noho ny mareny noho ny toe-javatra zay ampitondrain'ny fiarahamonina ny herisetra ny fiarahamonina de mivavaka ho an'ireny mpianakaviana reny zay afao izy reny mpahirizo aoka nana fo matoky anao eo ampiazonana ny fanekeny zay efa nampanatenainao fa omenao zay rehetra mahatoky de ampahitanao ny masoandro ny fahamarinana ny izy reny mivavaky zay tompo ho an'ireo raim-pianakaviana zay milofo amin'ny famelomana ny ankohonany mivavaky ho an'ireo zanaka zay miezaka miazona ny mahatoky ao anatin'ny tokantrano dia ampahirizo ny tokantrano kristianina rehetra samy atsiaro fa na inona sedraina na inona lalovana dia masoandro ny fahamarinana ianao ka mahita ny fangiry firiana sy ny fanereniny tsirairay avy de mitahihana tsirairay avy Jesoa ataovy mitoetra amin'ny fifalira hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.